pledina izao sika rehefa salama tsara tsy mivalana matanjaka tsara avy ny sakafo nihinana pizza dia andeha ikotrana amin'izay tsika satria baskety amin'izay resantsika tonga eto ny vahiny anankiray dia ny tale teknika nasionaly avy ao fédération malagasy ny taranja baskety dia tsisy zany malaza be izy tsisy zay tsy malala anazy a tsisy zany fa i Angelo Solofy raha zafy arivony salama inona vaovaonao TTN salama tsara ka misaotra antsika eto amin'ny midi magnifique na nasan'ny fédération zany iresadresaka mikasika amin'ny baskety baskety dia mihetsiketsika be amin'izao fotoana izao dia misy ny fifananana 3 contre 3 izay atao etsy amin'ny kianja mitafona koron-drano izay tiana milaza amintsika ny tokantrano any fa ho arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy rehefa avy eo io lalao izay atao amin'ny kianja mitafona koron-drano io zay tena zay mihitsy akoatran'izay ina koa ny akoatran'izay zany mba tiana ihany misaotra zany an'ireo ligue satria misy ligue 420 no tonga mandray anjara amin'le 3 contre 3 ai kosa midika an'izay zany mitovy amin'ny fedina tompotaka Madagasikara ihany zany mitovitovy satria raha ny tantara zany zao dia efa 120 ny ligue eto Madagasikara zany hoe ny ligue faran'ny forona teo zany zao dia ny ligue mibetsiboka zany hoe ny faritra tsisy ligue zany zao dia melaky nefa ny ato fédération zany dia manantena fa hisy ligue any satria zay koa moa zany ny tanjon'ny fédération dia manaparika n'le taranja zany sy mampiakatra avolenta azadino namanarina fa itsika gasy dia efa tompondakan'ny Afrika tamin'ny taona 770 raha ny tantara koa zany dia ny baskety no taranja voalohany iraisana nandray anjara tamin'ny tompondaka eran-tany tamin'ny taona 770 zany hoe ny tanjona zany sarosarotra ihany izy nefany mety ho tratra ihany koa satria ny amin'izao fotoana zao zany ny mahafaly dia tafiditra ao amin'ny ny amin'izao moa zany dia fiteny le hoe one FIBA le one FIBA zany zao dia taromako nisy le hoe FIBA Afrika FIBA Europe fa amin'izao fotoana zao zany zao ny zavatra rehetra dia iraisana FIBA atokana ihany ny dikan'izay zany dia itsika gasy zany malagasy dia manana ny Ramarson Jean Michel zay tafiditra membre zany ao amin'le one FIBA io raha ny ety Afrika moa zany dia izy no foloa amin'ny fikambanany foloan'ny fédération aty Afrika izy moa zany zao ny foloan'ny fédération izy ny foloan'ny fédération malagasy ny basket zay voafidy voafarany teo ary ho avy-tsoela ihany koa misy ny fivoahana tokony ataony ny U16 sy ny raha tsy diso atao hoe raha amin'ny terme technique zany dia hoe dernière ligne droite zany zao ny équipe nationale U16 lehilahy zay anao afro basket any a Maurice amin'ny 13 ka hatramin'ny 12 ny volana Jolay zareo reo zany zao satria tany Tsoromandidi no nanomana an'le izy satria nanao sport étude tany zany le ankizy reo dia fa eto Antananarivo zany zareo mandray anjara amin'ny 3 contre 3 io satria tsy mahamenatra miteny an'izany fa le fifaninanana zany no tena tsy ampy eo amintsika ny antony dia tsika le ile zany dia sarosarotra tokatoka-monina kely kanefa na zany na tsy zany ny ato amin'ny fédération zany dia mahita hoe anisany mety atafavoakantsika malagasy le 3 contre 3 zay amin'ny le tournoi atao amin'izao io zany dia misy sahady détection izay olona mety handrafitra ny équipe nationale satria misy tompondakany Afrika amin'ny T20 dia ezaka zany ny fédération andefa olona makany azo eritreretina ve zany hoe lasa isy zany ny fedina tompondaka Madagasikara 3 contre 3 izy mihitsy zao le mitranga amin'izao fotoana zao izy amin'izao fotoana zao io dia zany hoe zay amin'io zany ny hotsongaina zay andrafitra ny l'équipe nationale anao an'le tournoi ny zone 7 zay ataony Majunga amin'ny volana ao anao moa ny lalana feo le 3 contre 3 zany le 3 contre 3 zany dia olona efatra zany no anatin'ny équipe anankiray zany hoe remplaçant ny anankiray dia telo ny ambony terrain dia izy io zany misy temps de jeu zay 10 minitra na
mahafaty skoro raiky amin'ny roapolo de tapitra le lalao nidikan'izay zany a tsy voatery hoe anapitra an'le 10 minitra fa zay mahafaty raiky amin'ny roapolo a 10 minitra indray mandeha indray mandeha chrono arrêté chrono arrêté de misy tamora anankiray am'izay de ny changement de joueur moa zany a iny malalaka de isaky misy baolina maty zany a de misy remise en jeu amin'ny côté opposé an'le panneau nampidirana baolina de ho an'le tsy nahafaty a de ohatran'izay foana zany baolina zany tsy maintsy mivoaka ao amin'ny 6 m 75 dia tsisy 3 points indray zany io fa 1 point sy 2 points zany hoe raha ivoaka le ana 3 points zany de 2 points azo 2 points ohatran'le ohatran'ny amin'ny demi-terrain mihitsy zany mahazatra ohatran'le atao any ampianarana reny ohatran'ireny ndoranga to ballon fa to telo sy telo tena zay mihitsy ny officialisena zany le nataonay taloha reny azay toko omenareo vola zay nge namorona ny 3 contre 3 zany de misy an'lehilahy io misy ambehivavy misy an'lehilahy amin'ny vehivavy ary am'izao fotoan'izao zany misy ekipa lehilahy efatra amin'ny roapolo de ekipa vehivavy 10 de ekipa U18 a efatra ambifolo de misy U12 ihany koa satria aza adino fa reny zany ny tanyketsa araka le niteneniko teo hoe amin'ny titonty a dia misy atao voalohany a ny critérium national U12 a zay atao eto Antananarivo amin'ny mois d'août govina no atsangana iny moa zany misy pitsopitso manko le fananganana ligue zany hoe tsy maintsy misy section zany ao aloha misy section roa zany ao a dia mitsangana ny ligue de iny moa zany miankina am'zareo any toerana zany manangana le section satria io zany atsangana ara-panjakana le izy a dikan'izay de misy solotena mpanjakana de izy zay a de ny direction ny jeunesse sport any toerana sotranao contre 3 ty kosa aloha tsisy an'le hoe manisy tsy tamitsika le nanao de misy ale manisy fa ohatra misy anna koa ny DTN misy an'le coupe d'Afrique des clubs champions amin'ny titonty zany a de apetrahanao an'izay tsika coupe d'Afrique des clubs champions eo amin'ny lehilahy mialohan'izay zany lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena mialohan'izay zany amin'ny volana septembre de misy ny coupe d'Afrique misy ny coupe des clubs champions aty amin'ny Océan Indien zay tsika malagasy mapetrahana anazy zany hoe izy io zany a mialoha ny fiadinan'ny tompon-daka amin'ny Madagasikara eo amin'ny N1A retour satria ny N1A retour zany a de atao a manomboka ny 12 ny volana octobre roapolo ny volana octobre de tsika moa zany am'izao fotoan'izao efa misy ekipa anankiray qualifié zany a ny le ekipa tompon-daka tamin'ny heritaona de io moa zany matetika le mpapetrano matetika mibaby anankiroa foana le mpapetrano zany sotranao anaiky vahiny teto